faifan fitondrana sy fanjakana fanapana rehetra atsoroka fanandrisanao resy ny fasana ny fanjakana tsy anapataperina naseranao fanjakany haisina manjakanao amin'ny famarinana manjakany manjaka filoany filo Jesosy zanak'Andriamanitra amin'ny roa volana latsaka teo anao no nandalo farany teto ankehitriny tonga eto indray ianao dia inona ny zavatra niova teto amin'ny mpandrosina asa zany misy miova foana zany le izy isam-bolany satria le M7000 zany isan-kerinandro no voaray dia mazava ho azy zany fa isan-kerinandro zany dia tokony zavatra miova foana eto izay koa ny baiko nomeko ny komitin'ny fandroenana zany hoe isan-kerinandro dia tokony ny zavatra vita mba hahafana mandroso ny asa rehetrarehetra dia ny zavatra hita zany hoe araky ny efa nahazatra tamin'izay mahavelom-bolona izy satria hoe mandeha tsara ny asa tsy misy sakasakana na milafy ny ara-pitaovana milafy ny ara-bola satria tsika voakan'Andriamanitra moa zany dia betabe ny mbola manao mihoatra arak'izay tratra foana dia mandeha ny asa zany. Misy fotoana izy io pastera ohatrany hoe miadakadana le fizotry ny asa misy fotoana izy tena mandeha mafy nato zany le eo am-pelantanana mampatonga an'izay misy fotoana zany indraindray amin'le anatin'ny volana misy hoe kelikely ny fidiram-bolan'ny olona dia misy hoe ato miakatra be fidiram-bolan'ny olona ka amin'le fotoana le ekaran'le fidiram-bolan'ny olona iny dia mandeha mafy le asa rehefa miena kely indray le fidiram-bolan'le olona dia manaraka an'le vitesin'izay koa le izy fa amin'izay foana vitesiny aloha zany hatramin'izao mandroso raha fahitako anazy zao mety vitatra ny farany taona zany le atsasaky n'izy ity raha le asa ato reto zany ity atsasany efa tazantsika misaha retoreto reo afaka ino misy ty 3 volana eo reo dia vita amin'ny janvier zany dia mety hanao tapany faharoa minitsy sika dia mety 3 volana koa tapany faharoa io dia vita zany hoe nitapatapaky ny volana any amin'ny volana marsany zany dia mety vita daholo ty dalaza ray manontolo ty zany raha mandeha tsara ny fanohanana antsika voakan'Andriamanitra amin'ilay M7000 ia rarotina ihany moa ny fisino eto fa tsika koa manana asa atao eny amin'ny raha teo manona makasy zany ye efa manomboka efa afaka daholo le tany teo amin'ny radio satria le tany tao koa ny tena nahirana ny namoaka anazy sy ny nametrahana anazy dia manomboka manao mifototra kory zareo eny amin'ny radio zany dia efa mandeha koa ny asa zany eny amin'ny radio ngamba meno afa mety hoe
farantaonany koa mety efa vita daholo koa ny fototra ny trano radio ngamba dia efa mety efa miainga koa izy amin'izay fotoana zay zany. Angany fahavatra ambin'ny folo volana oktobra 7 nandalo teto pasteur Mahiolina nijery ny zava-bita nareo teto Ambohimarina amin'ny maha teknisianina anao inona amin'ny zavatra tena vitanareo zany? Misora betsaka ny amin'ny fanontaniana mazava loatra moa fa zao ijorotsika zao zany zava-bita satria tsy nisy zao ny aingna tamin'ny sy de misy fa somary vaza fa hita zany fandehan'ny asa ny ray aman-dreny moa dia efa-po hoe araka izay zavatra tokony misy le vola mitoetra sy ny zavatra misy zany ny fizotra ny asa dia raha jerena amin'izay zany izy dia ray mandroso ny asa zany. Mba tsara ho fantatry ny mpiainana koa mandroso ny asa ny atsarana mba tiana ho fantatra ny amafiny indrindra. Raha izay aloha dia raha miara teknika sy ny zavatra fanarahana sy ny étude natao rehetra dia somary mametoky ihany kosa amin'ny fiangonana hoe mahazo mandrivony vato raha zay tsisy zavatra to mihitsy zany eto no atao hoe tefitefy maika fa vita kady sy voalanja dodolo zavatra beraka rehetra eto. Ny olona amin'izao vanim-potoana zao raha mitaka ihany irona manona mety fiatrika an'izy amin'ny asa. Amin'ny sehatra asa karazany takitiasa misy amin'izao fotoantsika tsy dia matahotra loatra zany fa fandaminam-potoana ny teknisianina no zava-dehibe hoe hatreto no atao fa ny karazana asa takitony tsy dia matahotra loatra zany Toetratra ihany ve ny faranany taona dia vita? Raha ny fahazotoan'ny fiangonana aloha sy ny fahazotoan'ny mpiasa eto raha tsisy sampona dia zay mahita hoe traritra faran'ny taona.